Une décision sera et devra être prise à Addis Abeba car c'est ce qui a été convenu. Le président de la transition l'a précisé dans son discours à Vatmanj. Entre autres, la répartition des postes au niveau des ministères devra être fixée. À lui de marteler que les ministères de souveraineté doivent revenir au président de la transition, mais les désignés devront répondre à 3 critères: la compétence, l'intégrité et devront être soucieux de promouvoir leur ministère. Le président de la transition, Anjani Rajoelina, a rappelé que la transition est une période courte dont les buts sont les élections et la 4e République. Les élections est la seule issue de partager ce rapport de force. Pour Anjani Rajoelina, l'objectif est de faire des élections un modèle en termes de transparence. Il reconnaît également l'existence d'une faction qui souhaite l'échec de la transition. Le président sera intransigeant à leur égard. À lui enfin de rappeler que la transition est actuellement reconnue par la communauté internationale. Vahoaka ho tsy tokony atao sorona ntsony noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavan-tseza, noho ny fitiavam-boninahitra. Ary io misy olona isaky lafy-kely dia izay fotsiny ny eritreriny, ny hamotika amin'ilay firenena, ny hamotika amin'ilay fitantarana tetezamita. Ka izay kosa tsy afaka anaiky an'izany Andry Rajoelina ka dia tsoro hatramin'ny farany ary anohatra an'izany olona izany na ny foto-kevitra izay filoentina anakorontanana ny firenena. Hoe mihevitra fa mbola ho tratra ilay consensus efa hita aloha ny consensus araka ny lazaiko iny hoe ny président efa Andry Rajoelina donc tsisy zavatra ho tapahana ntsony ao amin'izay ary efa nitenen'ny communauté internationale même ny ministre français ary tao anoloana ny assemblée nationale dia nanao déclaration mihitsy reconnaître reconnaître ny Andry Rajoelina en tant que président de transition. Zao zany ary nanay fotsiny ary efa président zany tokony ministère de souveraineté mba ahafahana mifesy mitantana ny firenena tsy maintsy ny président no manindra andreo ary tsy maintsy mpiara-miasa amin'ny akaiky fô le zavatra tiako apetraka fotsiny eo amin'ilay hoe fanendrena ny mpiara-miasa ao amin'io a zavatra critère telo. Za dia efa vonona efa niteny hoe vonona miara hiasa amin'ny ankilafikery rehetra, vonona miara hiasa amin'olona na izy na izy, fa ny olona tokony miara hiasa kosa ao anatin'izany fitondrana tetezamita zany dia tokony manana critère anankitelo. Voalohany a olona tonga dia vonona hiasa manana ny trakifa satria tetezamita no atao. Faharoa olona madio zany hoe tsy manana dossier, tsy mbola niray pitsapitsany tamin'ny fanatodinkodinam-bola. Ary fahatelo a olona tena vonona marina ampiroborobo sy ampandroso ny ministère izay ho tantaniny. Ka raha olona tsy ao anatin'ireo zany hoe olona anankirotana fotsiny dia Andry Rajoelina aloha tsy anaiky an'izany mihitsy. Dia zany zavatra atao a tsy maintsy olona vonona tonga dia hiasa avy hatrany ary ny fotoana ny tetezamita moa dia fohy ary tokony mitanjona ho petratsika dia ny atongavana any amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena izay tantana ny 4e République. Ka io indray any amin'izay rehefa fifidianana indray no resahana dia io any no ahitana ny herin'ny tsirairay avy, any no ahitana hoe iza no mamim-bahoaka, iza no tian'ny bahoaka, dia aleo iroso tantanana ny tetezamita miroso any amin'ny 4e République sika any amin'ny fanaovana ny fifidianana madio sy mangarahara. Ary za dia mametraka mihitsy mametraka no hoe tsy maintsy atao modèle Madagasikara amin'izany resaka fifidianana madio sy mangarahara zany. Tsy maintsy ataontsika zany ary tsy maintsy atao antsika zany tanjona zany ary mino fa afaka atao zany. Io zao a vao nandeha tany amin'ny faritra any Majunga iny a ministre ny aménagement du territoire. Ville anankiray fotsiny jerevana dia efa atao anatin'ny herinandro dia efa hita fa misy 30 000 ny isampifidy fictif na hoe nisoratana fotsiny tao anatin'izany lisam-pifidianana zany. Zany rehetrarehetra zany dia asa ho atao ary tanjona ho apetraka zany. Zay rehefa hoe tsy hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia hoe anao izay angalarana zany efa lozan'ny toetrandro fa anao kosa izay ampandio sy ampangarahara ary aleo mba efa fotoana ny fandrosoana zao fotoana ny fanovana mba tena zolan'ny bahoaka no hitatana ny firenentia makany amin'ny 4e République. Zany ny fomba fijery vaovao ary rafitra vaovao tokony apetraka eto amin'ny firenena.